tombono aminareo hatrany ny fahasoavana ary havako avy amin'Andriamanitra Raisy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka hatrany isika. Misaotra anao izay Tompo rehefa tonga tahaka an'izao ny sabotsy satria tsapanay ary raha mitodika izay dia hitanay tokoa fa ny fitantananao nandritra n'iny herinandro iny no mahatoy izao anay. Misaotra anao izay Tompo ary dia indro hatrany ny fo, ny saina, ny fanahy, ny tenanay iray manontolo anjakao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, indreny hafalitsika isaky ny sabotsy toy izao satria andro fiomanana fa hivavaka eo amin'i Jesoa any amin'ny fiangonana isika raha pitso alahady. Ny alahady no andron'ny Tompo, andro nitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty ary na dia ny firanantsika azy dia hoe alahady ny andro tsara. Ry havako, ny kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao dia faly rehefa tonga ny andro alahady satria andeha hiaonandray amin'i Jesoa Kristy ao an-tranony iray. Endriky ny fitsaharana ary fahasambarana lehibe tsy voavidy vola amin'ny karena eto an-tany izany ry havako. Ary ny fahafahana miangona izany no entintsika mideran'ny Tompo satria faly koa izy manana antsika mpanompo. Eo amin'ilay be voninahitra ary isika rahampitso koa samy miomana amin'ny lafiny rehetra. Izany dia andeha ry havako mba ho manitsika tsara koa ny fitafiana endrika ivelany izany. Andeha angataka amin'ny fanahy masina koa isika, hanomana ny fo sy ny saina mampanahy endrika anatiny izany. Ary ho manana koa ny rakitra mba ho efa voatokana na ohatrinona na ohatrinona ny sandany ry havako. Ary mba ho vola madio fa tsy maloto rehefa miforiporitra sy ny sisa ireny. Izany no entintsika mihaona amin'ny Andriamanitra be voninahitra ao amin'i Jesoa Kristy ry havana koa inganeo izay teo ny fanahy masina hanomana antsika ny amin'izany. Mikasika ny loha hevitra kosa indray mahandrasa ho avy ny Tompo dia hoy Jesoa, sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony, indreo manao toy izany raha avy izy. Amen. Luka 12:13-17. Ry havako, eny amin'ny plateau indray ary isika no miangona rahampitso ary rehefa eny amin'ny plateau dia ny tolakandro manomboka amin'ny 4 averina. Eny amin'ny plateau indray isika no miangona rahampitso ary ny tolakandro manomboka amin'ny 4. Samy mivavaka ary tsika mba ho alamin'ny Tompo amin'ny fandaharam-potoana ahafahana manokana izany fotoana tsy roa aman-tany izany. Dia ny fiarahana miangona any am-piangonana any an-tranony iray. Mihaona amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa. Dia samy ary ho tratran'ny rahampitso ry havana. Eo aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.